Alléluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Talata fa 9 ny volana Janoary 2024. Ry ava-malalao ny Tompo, anio aho dia hijoro volombelona foy ka manasanao hiariva vaka amiko alohany anambarako ny zavatra nasehoan'ny fanahy masina tamiko ary koa ny verset zany izay nomeny teo ampaherezako anao zany na iza ianao. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao Jesosy. Ary anandratra anao indray aho Jesosy, eran-tany Jesosy. Eo anatrehany olona ho tsiraray avy. Misaotra ray, midera ray, manandratra ray. Tompo malala ho, ianao no Andriamanitra, ary tsy misy toanao. Tompo malala ho, mangataka ny tana maherinao, hiaro ny ankohonako Jesosy. Ataovy eo ambany tana maherinao mandrakariva izay Jesosy malala ho. Rakofy amin'ny ranao izahako sy ny ankohonako. Ary koa Tompo, ny olona ho tsiraray avy eran-tany Jesosy. Rakofy amin'ny ranao. Fanahy masina, mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fiasanao. Aoka ny nofoko ho maty ao anatrehanao, foka ianao kosa no hisandratra fanahy masina. Aoka angina ny nofoko, ka ny fanahinao fanahy masina no hiteny amin'ny alalako. Aoka koa ianao hikasika ny olona ho tsiraray avy, ampangina ny nofony tsiraray avy, fa aoka ny fanahy tsiraray avy handray teny avy aminao. Jesosy Tompo, amin'ny anaranao no andidiko sy androahako, ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefany hanafikanay, dia tsy ambinina izany, fa adorana amin'ny ran'i Jesosy avy ao Nazareta izany, ary afatotra amin'ny ran'i Jesosy ary atsipy any an-tany foana izany. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay nareo satria ny Tompo no manda afo manodidina anay. Izy ilay afo mandevina, mandravarava ny fahavalonay, ka tsy ambinina ianareo. Misaotra anao Jesosy io, misaotra anao. Oka izay tahaka ny zanaka koa, eo ambanin'ny elatry ny reniny, eo anatrehanao Jesosy. Ataovy eo ambanin'ny tana maherinao zay Jesosy io. Misaotra anao ny amin'ny manda afo manodidina anay tsiraray avy. Misandrata Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao. Misaotra ray. Ny voninahitra anay dia averina aminao irery ihany. Ho anao irery ihany izany voninahitra izany ray malala ho. Mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Amen. Ry ava-malalao ny Tompo, araka ny nambarako teo dia fijoroana vavolombelona foy zany no ambarako aminao. Ny zavatra niseho volana maromaro izay, izany hoe efa tamin'ny taona lasa zany ny fahitana nasehoan'ny Tompo tamiko. Raha nivavaka izay tao anatin'ny gropy amin'ny alina zany io dia nasehoan'ny Tompo fahitana aho. Izany hoe nampafantary ny ay sahady zany ny amin'ny olona anankiray izay Nihemotra. Ry havana tsara ny Tompo satria mampiomana antsika izy rehefa tena ao amin'ny marina isika. Hitako ilay olona tao anatin'ny fahitana zany Nihemotra, dia hitako zao mihitsy zany ilay olona Nihemotra. Ny tokony ho izy dia mamindra mandeha eo aloha isika rehefa mandeha. Fa ilay olona izany dia Nihemotra, izany hoe tsy nitodika izy akory, ka hoe niverin-dalana. Misy zany ny fahasamihafany ny olona tsiraray avy. Misy ny tena hoe miverin-dalana tanteraka mihodina, dia miverin-dalana ho any amin'ny fahaverezana manaradian'ny Satana indray zany. Fa ilay olona izany dia Nihemotra, izany hoe izy tenany nasehoan'ny fanahy masina tamiko dia mihemotra zany ny tongotrany. Izany hoe ny vatany zany manatrika eo aloha ihany fa mihemotra izy zany mamindra. Ry havana, azonareo tsara angambany ny tiako ambara. Raha ohatra ka mamindra aloha isika dia mandeha zany. Fa ilay olona zany dia mamindra, mihemotra zany ny tongotrany. Ry havana, zava-doza izany. Engany ka tsy ho toy izany koa isika. Satria rehefa tena mahalala tsara ny marina isika ao amin'ny Tompo, dia tokony androso foana ho any an-danitra, ary tsy miovaova intsony. Fa ny zavatra miseho rehefa mihemotra isika, iza moa no maty antoka? Isika ihany no maty antoka. Satria
izay soa rehetra no man'ny tompo ho antsika dia afaka alany amintsika izany. Ry havana, ny lalana kely dia tsy moramora ny makany an-danitra. Tsy moramora fa mila isika mijoro tsara, mila isika mandroso foana, mila fanetretena lehibe eo anatin'Andriamanitra. Noho ny avy eo tao aorianan'ilay fahitana, no ny efa afaka andro maromaro dia Nihemotra tokoa ilay olona. Ry havana, ny tompo dia be fitiavana, miantso antsika foana izy mba tsy hihemotra isika eo anatrehan'i Jesosy. Raha vao manomboka miala amin'ny fanetretena isika eo anatrehan'ny tompo dia tonga isatana manafika antsika. Mila isika manetri-tena ambany dia ambany foana eo anatrehan'i Jesosy tompo. Manaiky izay niantsony antsika, manaiky izay nataony tamintsika, ary tokony tsy anadino mihitsy ny fahagagana, ny fanafahany antsika tsirairay avy. Ry havana, ny teny izay nomeny tompo teo, nomeny fanahy masina teo dia ao amin'ny bokin'ny Filipiana 2:2. Io no nomeny ahy. Vao nanokatra teny aho dia ao amin'ny bokin'ny Filipiana 2:2 no naseho an'ny fanahy masina tamiko. Zany hoe tonga zany dia eo amin'ny verset eo amin'ny 5 eo zany no naseho an'ny tamiko. Fa horaisintsika hatramin'ny voalohany dia ho fantatrao tsara fa ny tompo mihitsy no ny teny amin'ny alalan'ny teniny zany, manambara ny fanazavany momba ilay fahitana izay nasehony tamiko. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Filipiana 2:2 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 1:10 ihany no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Koa raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy fiombonana ao amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako amin'ny firaisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na amin'ny fieboeboana foana, fa aoka kosa samy hihevitra ny namany ho mihoatra noho ny tenany amin'ny fanetretena. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa aoka samy hihevitra ny any namany koa. Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza izy, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatarei ho olona izy, dia nanetri-tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Noho izany no nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra, sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Amen. Aleluia, aleluia. Ry havana, ny teny tiany fanahy masina ambara dia mila manetri-tena foana isika. I Jesosy dia nanetri-tena, nefa zanak'Andriamanitra.
nefa ny izy lay Andriamanitra dia nanetri-tena izy. Isika tokony ho tia ny olona rehetra, hihevitra ho an'ny namantsika, hihevitra ho an'ny olona hafa fa tsy tia tena. Miala amin'ny fieboebona, miala amin'ny fizaozaona, ry havana. Ratsy ny lalana lehibe. Any amin'ny lalana lehibe no misy ny toetra fieboebona sy fizaozaona sy ny tsy fanetretena. Tsy ao amin'ny zanak'Andriamanitra izany. Tokony isika anetri-tena foana ankatoa ny Tompo. Ankatoa izay lazay ny Tompo, fa tsy miovaova, tsy miavonavona, fa mila isika tena mitandrina mafy. Ry havana, be fitiavana ny Tompo. Be fitiavana izy. Oka ianao mbola amerina, amaky sy andinika tsara io tenin'Andriamanitra io. Satria ny toetra ny Tompo no tiany Iray ho tafontsika manomboka anio. Manomboka anio. Mahereza tompoko, satria raha ohatra ka isika no miova sy tsy mankatoa ny Tompo, dia isika ihany no vomafy. Isika ihany no vomafy. Fa oka isika ijoro tsara ary androso eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fanetretena lehibe, tsy miovaova. Rehefa nahita ny lala-marina ao amin'ny Jesosy, dia tokony ijoro tsara mandra-pahatonga antsika any an-danitra. Ry havana, izay ny anio. Fa raha mbola misy ny fotoana, dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Mahereza tompoko. Voninahitra eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.